RMDM sy ny vondrona panorama niona tamin'ny OIF samy nanamafy ny fitakiana ny fikianan-doam-pirenena tsy mila fiaraham-tantana. Erisetra nataony mpitandro filaminana nisa enina be izao tamin'ny volana septambra. Vokatry ny orinasa malagasy potiky ny entana vahiny. Alakamisy faharoapolo ny volana Oktobra taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitry ny MBS amin'ity ariva ity tonga soa indrainao. Atao anatin'ny fampalalam-baovao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Niona teo amin'ny nivony OIF androany ny RMDM sy ny vondrona panorama tokana ny fiore nandritra ny fionana dia ny tsy firindrany ny fanomanana ny fifidianana sady ary na ny firafitry ny seniaza dia tsy mangarara ny antsipria izay avy hatrany ary eo amin'ny sary sindra-tsary toky Ramarola. Nahatra ora roa mahery ny fionana teo amin'ny mpanohitra RMDM sy ny vondrona panorama nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny OIF androany hariva. Manizingizina ny mpanohitra fa tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ireriany no ahafahana misoroka ny krizy ao aorian'ny fifidianana. Ny zava-dehibe ireo rehetra nandray niady hevitra tamin'izareo dia nilazainy fa mitovitovy le fomba fijeriny hoe ilaina le ady hevitra eto amin'ny firenena mba hijerena hoe inona ny metimety tokoa satria les règles de jeu de la démocratie ireo andrehetra ireo fa tsy an'ny opposition rery na an'ny fitondrana rery na ny société civile rery fa aloha miady hevitra tsara ankitsipoa dia amin'izay fotoana izay izay tsaratsara sy metimety koa ny firenentsika no ametrahana fitripitalo vaovao dia mba amin'izay fotoana izay izay lany eo dia tena lany amin'ny safidim-bahoaka marina io lavina tapony loha dia stable amin'izay ny firenentsika ara-politika dia afaka mampandroso tsara izay mpitondra eo ary afaka miroso le firenena izay tsy lany dia midina ny fotony mitily ny filana mitily ny olana tady vahaolana manomana ekipa manamboatra programma mifanaraka amin'ny teti-bolam-pirenena dia izay no entina fa tsy manao démagogie intsony rehefa avy eo. Ny lalam-pifidianana indrindra ny fanovana tanteraka ny lisy mpifidianana io no ahina hiteraka korotana ao aorian'ny fifidianana hoy ny vondrona panorama. Ditany aminy ny fahasairana na avy amin'ny mpanohitra rehetrarehetra zany eto Madagasikara tsy nisy vonona noarandana ninona ny tao fa dia mitovy fomba fijery hoe tokony ho jerena ny lalam-pifidianana mba hampirindra ny fifidianana manaraka zany. Ny rafitra rehetra mpikirakira fifidianana indrindra faniseny no tsy atokisana ho hiatrany ny fanazavana ary nambara ny RMDM teo anatrehany OIF ihany koa izany. Tompona andraikitra voalohany amin'izany ny seni mahatonga an'izay crise post-électorale izay raha ohatra ka tsy miaino izy satria tena tsy miaino mihitsy izy ary ny fandrafetana le refonte liste électorale amin'ny ny fotony inge amin'izao fotoana izao tsy mandeha amin'ny tokony izy dia io zany anisany hoe nametrahana fanamarinana mihitsy hoe alao ary tsy misy ny senitra izay manaonao foana ohatran'izao. Na ny RMDM na ny vondrona panorama dia samy nanamafy indray androany fa tsy mila fiaraham-tantana ary tsy fanonganam-panjakana no hitakin'izy ireo ifikoanan-doam-pirenena io ary tsy olana ihany koa ny anarany fionana izay mapety ny mpitondra. Dia napetraka tsara mihitsy fa ininona na hitondrana ny fitenenana na oavoana hoe concertation na dialogue tsy misy olana aminay fa zay mihitsy le izy zany no tetavinay ary namafisinay tamin'ndrareo ihany koa ny andrareo fitondrana hoe zay ny anaongana andrareo zay tsisy resaka fanonganana eto zay zany ny plateforme ny RMDM sy ny maro ny atoko amin'izany dia tsy mitady fiaraham-tantana hoe zany navoakanay tamin'ndrareo tao tsy mitady fiaraham-tantana mihitsy zay fa kosa mba ho élection crédible inclusive acceptée transparente pour tous zay no tetavinay dia zay no anisan'ny tsindriana ihany koa tao ary niazahanay hoe satria izy sady mimpanelanelana ihany koa izay tamin'ny resaka tao dia niazahanay ihany koa ho ampitaina aminy zavatra 325 jours isan'ireo tsy ilana mitantana miaraka amin'izany aloha izy ho azava raka izany fa ny fitadiavana filaminana ao aorian'ny fifidianana no takin'ny mpanohitra ity fikoanan-doam-pirenena ity ary tsy mitaky fiaraham-tantana ihany koa izy ireo ka andrasana rehetra ny fanapahan-kevitry ny mpitondra.
Fanisesesy ny rarana fatesana olona na naratrana olona akana voatontonina mpitandro ny filaminana 7 ireo tranga voarain'ny CNIDH na ny voameram-pirenena misahana ny zon'olombelona eto Madagasikara ka ny 9 tamin'ireo dia tamin'ny septambra lasa teo avokoa ho hatrany ny toanivony CNIDH fanadihadiana mbola eo amin'ny sary sindratsara ny tokaramarolahy hatrany. Misa 9 be izao ireo trangana herisetra nataony tafika tamin'ny volana septambra lasa teo ho teo anivony CNIDH na ny voameram-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara. 7 kosa ireo herisetra niseho tamin'ity taona 2024 ity. Nanaitra ny tompon'andraikitra teo anivony CNIDH mba hampiatra ny lalàna amin'ireo izay hita fa tsy manara-dalàna sy ireo manitsakitsaka ny zon'olombelona satria tsy misy ambony lalàna eto amintsika. Tokony hoentina eo anivony fitsarana avokoa na olon-tsotra na inona rehefa hoe tafiditra amina resaka hoe fandikan-dalàna fanitsakitsahana zon'olombelona famoizana aina piraitan-drazana indrindrandrindra dia tokony hoentina eo anivony fitsarana zany zavatra zany samy mahalala ny fomba fiasany zany ny rehetrarehetra dia ny fanarahana izay lalàna izay ny tokony ho jerena akaika sy ampiarina. Raha nambaran'ny manam-boninahitra amin'ny sotro ronono iray dia tsy fampy ny fampiofanana matotra azon'ireo mpitandro ny filaminana no antony miteraka ireny fifamonoana eo amin'ny sivily sy ny mpitandro ny filaminana ireny. Kanika le discipline zay lasa mivavaha dia mahatonga ny troupe zany manao foana fatatsika moa zany fa ny miaramila ny polisiany manana syndicat fa na ny gendarme na ny miaramila tsy manana syndicat satria ny chefny dia tompona andraikitra eo amin'ny zavatra ataony miaramilana. Raha ny règlement zany no ampiarina dia tokony hisy sanction miatra amin'ny chef zay miahy an'ilay olona nanao faute satria fantatra zany fa noho ny tsy fahalavorarian'ny formation nomenan'ilay miaramilany no mahatonga n'ilay miaramilany manao foana sur le terrain. Nisy moa ny fidinana ifotony nataony CNIDH nentana nanamarinana fa tena herisetra tokoa ireo ny tranga ireo. Fateboka telo kosa no nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Teboka voalohany ny fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany, ny teboka faharoa ny mikasika ny fandorana trano nataona zandary tany Antsahabe tany Anjozorobe iny ary ny teboka fahatelo kosa dia ny fampanantenana masoivo any Maroc nataony filoham-pirenena raniona tamin'ireo malagasy tany antoerana. Mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Sarotra ny toetra raha misy any Madagasikara ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tao manameloka ny fihetsiky ny filoham-pirenena mantsy ny fanambarana izay nataony masoivo Amerikanina omaly izay naneho ny hafaliany ity firenena ity manoloana ny latsabato manameloka any Rosia. Voalaza anefa fa fanapahan-kevitro tokany ny latsabato iny ary dia niafara tamin'ny fanesorana ny ministry ny raramba iny. Zavatra tsy azo adroina mantsy zao tsy azo vaina ntsony aloha ny fanapahan-kevitra iny efa vita iny tsy azo iverenana hoe tsy azo iverenana hoe stonay ny teninay dia manampisa an'ilay anankidimy zay na manampisa an'ilay 4 izy teo principana vote tsy azo atao ohatran'izay tsy azo iverenana ntsony iny efa vita iny dia efa vita iny zay aloha ny position à Madagasikara hatramin'ny ora itenenantsika izao mahafafa ilay aloka izay manelingelina fifandraisan'ny firenena malagasy amin'izay manindry avy any antsinanana any ve ny fanesorana an'ilay ministra lasa naleon'ilay filoham-pirenena niditra tany amin'ilay ataon'ny teny frantsay hoe ridicule naleon'ilay filoham-pirenena nanao an'ilay scandale zay tonga dia masony zao tontolo zao mahita azy ny amin'ilay hoe satria averiko fa za tsy mino tsy nafantatra n'iny aloha filoham-pirenena. Isan'ny kitrifara ny fifandraisana iraisam-pirenena ny fananantsika masoivo any ivelany saingy mbola manano sarotra ny fahatanterana izany ho any Madagasikara. Ity ny arsivan'ny gazety en septembre namoahana an'izy ity tamin'ny 2021 Patrick Rajoel zay ministra ny raharaham-bahiny
teo aloha laza fa hoe appel la candidature pour les nominations des ambassadeurs tsisy toy ihany ty de misy taratasy mihitsy ny navoaka amin'ny ministère ny raha mbahiny tamin'izany hoe ahoana no fomba hanaovana an'izany appel la candidature zany fa io hatramin'izao mbola tsy voavaly ary mbola tsy nahitana olona de eto ny filoham-pirenena ao anatin'ny fisavoritahany le diplomatie malagasy député membre Rabendrina zay mbola intérim ny ao amin'ny raha mbahiny mbola misy fangatahana nataon'ireo syndicat anankiroa eo anivon'izany ministère ny raha mbahiny zany mampanantena ny ametraka ambassadeur Masovomaika ny Maroka ato nefa ny appel la candidature mitady zay ho Masovo Madagasikara solosolo tena Madagasikara eny amin'ny firenendehibe any ivelany mbola ifampitadiavana mandrakity ny androany ny atsatra tsy lavo atsoro raha ny labe ankoatra izay dia nasiany fandarana resaka ihany koa ny fihetsika nataony Zandary nandoro tanàna tany Antsahabe Marotsipoy criminel ireny nataony Zandary ireny hoy ny fandaharana kompania anankiray zany na kompania maromaro alefa mamono afary de ny kompania amin'ity ilan'ity alefa mandrehatra afary tanàna kely anankiray hoe tsy voafehana mpitandro filaminana raha tena misy fierenjolay marina tao anatiny roapolo isal izy de eto zany mpitandro filaminana raha tena apetrany marina hoe tao anatin'ny paikady ny kasany ifehezana an'ilay zay jiolahy mihery any anatin'le tanàna ny fandorana amin'ny fananam-bahoaka mifanohitra tanteraka amin'ny voalazany sata isiny ny mpitandro filaminana eto Madagasikara zany ary averiko fa crime zany zavatra zany ary incendie criminel no azo ilazana an'izany fa rehefa ny mpanohitra ny mandeha manao raharaha any amin'ny toerana anankiray ny tany soavinandrina nge any amin'ny faritra Itasy fa mpitandro filaminana avy any Anjorobe nge no nalaina nanao renfort nakany Itasy isakana ny raharaha sy ny fivorininy antoko mpanohitra tany Itasy zany hoe azo atao amina faritra anankiroa samihafa ilay fifanampiany mpitandro filaminana rehefa tiana ho tanterahana endrika tsy fanajana ny zon'olombelona ny fihetsika naseho ny Zandary io ho hatrany ny fandaharany tatoato dia betsaka ny fihetsika tsy fanaran-dalàna izay mifanipaka amin'ny andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana eto amintsika ho hatrany ny fandaharana androany lafomba vaon'ny toekarena nampahafantarina androany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny CCIA Antaninarenina ny mikasika ilay andian'ny fahasivy amin'ny etsika fampiratiana voatra etsika natao anampiana ny orinasa malagasy madinika sy ny salatsalany ity fampiratiana voatra ity Jessica Miray Tahirinena tsy nisy iza tsy nisedra olana ny orinasa malagasy nandritra ny krizy ny COVID-19 no makaty maro no nampiana ampiasa tao aminy misy hatramin'ny nanakato-baravarana mihitsy anisan'ny sedra olana ny orinasa mpanao asa tanana izay maro no mbola tsy tafarina hatramin'izao ankoatra ny fahasarotany fahitana gora fototra ny fitadiavana lalam-barotra potiky ny antana farana avy any ivelany ihany koa ny vokatra eto amintsika la misy zavatra mbola tokony hoe misy fiaraha-mientana aingakaingana be satria ny faninanana matanjaka be dia ny tena olana anisany tsapanay mpanao asa tanana madinika dia tsika aonao fiteny zany tsika tobaka be loatra ny importation na ny entana avy any ivelany nefa be da be zavatra vokariny eto amintsika za mihiny fa tsy hoe ny asa tanana madinika fa ny amin'ny tanana salatsalanso lehibe totofany importation loatra tsika dia zany tokony mba vahana aingana mba hoe mba misy fepetra raisiny mikasika an'izay tsy ny asa tanana irery antsy fa ny sehatry ny fandraharana mihitsy no misedra olana amin'izao misokatra ho an'ny mpandraharaha rehetra ny antenimerany varotra sy ny indostria anampy amin'ny fitadiavana vahaolana ankoatra ny famatsim-bola irery antsy afaka izy manome ao amin'ny resaka formation zany hoe fanofanana afaka izy manampy ohatran'le programme TFO zay amin'ny marché Canada manampy zany ny orinasa zay mitady lalam-barotra avy any ivelany fa io zany tsy hoe tonga any mitsiraray avy any andeha anatony fa le mpandraharaha mihitsy no mila mikaroka sy mitsikaraka anomboka ny 2020 hatramin'ny 2020 Oktobra eo amin'ny parviany kanja ny Baharia izao ny etsika voatra ampiratiana ny orinasa malagasy ny vokatra izy ireo etsika tsy natao hitadiavam-bola fa ho fanohanana ny orinasa malagasy fotsiny ihany
fanampiantso mpanao gazety androany teny ampefilo ny fianakavian'ilay voalaza fa nanao vola sandoka endrikendrika no voalaza fanampidirana amponja an'ity raim-pianakaviana ity ary tsy mbola voatsara hatramin'izao ka anaovan'izy ireo antsoavo malona ny mpanao gazety tamin'ity androany ity Jessica Miray tahirinena. Ny volana aprily teo no nosambon'ny mpitandron'ny filaminana ny Rakotomalala Marcel. Rain'izy mianadary tompony orinasa fanontana na imprimerie iray. Voaroa nanao vola sandoka ny samborana azy. Tsy nahitana pirofo manamarina ny fanaovana vola sandoka nefa nandritra ny fanaovana fanadihadiana na dia narondana hatramin'ny plafond mihitsy aza. Nandritra izay fotoan'izay izy nanao fisavana rehetrarehetra hatramin'ny teo amin'ny 7 maraina teo natao daholo ny fisavana rehetra hatrany amin'ny douche WC izay azony rehetra no savaina tao an-trano. Rehefa vita izay tonga ny tapitra zany ny ozy hoe tapitra ny fisavana fa tsy maintsy tanana ambavy izy ao anatin'ny 720 ora fa tsy nahitana ninina ozy izy tato aminareo fa tsy maintsy entina tanana ambavy izy dia entina ny ampirao. Andro sabotsy io rehefa tonga ny sabotsy ariva naverina nandehan-kany izay nakany ampirao dia hoe rapitso izy no mivoaka ny alahady rehefa miverina tany izay dia hoe tsy mikonty ny weekend ny atalata ariva nisy ny antso izay hoe niditra parquet izy ny atalata ary tonga dia MD nalefa tany an-tanimora zany. Taorian'ny fampidirana azy amponja mbola niverana nanao fisavana teny amin'ny orinasa ny Rakotomalala ny mpitandron'ny filaminana niaraka tamin'ny banky Foibe saingy tsy nahitana pirofo hatrany. Eo indrindra no anaovan'ny fianakaviana antsoavo satria efa enim-bolana izay indrain'izy ireo no tazomina amponja ary tsy mbola voatsara. Mba angataka amin'ny ao amin'ny fitsarana mba tena fahendren'ny mpitsara sy le fianarana noratoviny io no tena angatahanay mba atao fitsarana madio le an'le olona fa aza ianona amin'le vavam-bahoaka sy fitsarana anaty Facebook hoe fa vao tsy ampy fa vao omen'ny olona tsy ampy dia ino no hitazomana an'le olona dia lasa ohatran'ny hoe manimba an'le olona fotsiny le zavatra dia io no hoe fangatahana ataonay zany aminareo mpitsara tena hoe mangataka zahay tena mangataka tena hoe mandoalika mihitsy raha azo atao mba fitsarana madio omena an'le rainay. Efa vita avokoa ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Efa ny antana amin'ny solovava avokoa ny makasika ny taratasy rehetra hatramin'ny vesatra iampangana azy. Fitsarana araka izany no andrasan'ny fianakaviana izay tsy mbola nisy daty nivoaka hatramin'izao. Lafomba vaon'ny finoana dia totosa somatsara ny fivorian'ny mpiandraikitra Foibe FJKM izay natao ny tamin'ny 12 hatramin'ny 18 Oktobra lasa teo. Anisan'ny songadina tamin'izany ny antso nataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana ampanjaka ny fahamarinana sy andraindraikitra manoloana ny fantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ny tsy fandriampahalemana ary ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Teo ihany koa ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona sy ny fandorana tanindrazana izay mahazovana eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Ankoatr'izay dia niantso ny rehetra ifampiaino mba hisy ny filaminana sy ampanjaka ny fihavanana indrindra amin'izao akatoka ny fifidianana eto amin'ny firenena izao ary samy andraindraikitra mba ho madio sy mangarahara izany fifidianana izany ny mpiandraikitra Foibe eo anivon'ny FJKM. Fa maro kosa ny fisehon-javatra miteraka fikorontanana ara-tsaina hoe nambarany psikologa iray indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Azo atao tsara nefa ny misoroka izany amin'ny alalan'ny fanatonana ireny tobi-pitsaboana misahana ny ara-tsaina ireny. Tsy tokony atao sakana ny fanatonana azy ireny noho ny olana rehetra mila fitaizana ara-tsaina avokoa. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Nanaitra ny sainy maro ny lahatsoratra gazety iray nilaza fa 770 malagasy dia tratran'ny atao hoe trouble mental avokoa araka ny fanambarana nataon'ny direction de lutte contre les maladies non transmissibles na ny DLMNT. Maro ny antony mety mahatonga ity tranga ity, ohatra amin'izany izay pahazon'ny malagasy ny tahotra na ny anxiété, ny fanketran-tsaina na ny dépression, ny fiverimbereran'ny larin-tsaina na ny stress no ireo tranga ireo no mahatonga ny trouble mental. Maro anefa ny olona nahavita ny fihindrar-tsainy raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Tsy hoe 770 isan-jato ny malagasy no voan'ny trouble mental fa hoe 770 isan-jato no manomboka misy symptôme
izay mety lasa hiteraka trouble mental fa tsy hoe marary saina daholo akory ny malagasy fa misy fikorotanana zany izay no hitenenana azy hoe efa betsaka ihany aloha ny malagasy misy mikorotana eo amin'ny resaka ara-tsaina. Ny antony anankiray fototra aloha dia isika malagasy noho ny fomba fanabeazana izay novaina nentim-paharazana dia manana ratra anaty daholo na hoe trauma noho ny fomba fitaizana dia lasa mahatonga hoe mety lasa hivadika areti-tsaina mihitsy moa zany ny trouble na hoe mety lasa mpiteraka fikorotanana koa tsy voatery areti-tsaina zany fa fikorotanana izay mety hanjoa olona salama saina tsara rehefa tratra ny karazana facteur de stress mitambatambatra eo amin'ny fiainana manomboka izy voateraka mandra-pahalehibehany. Matetika no afangarontsika ireo olona manana fikorotanana ara-tsaina sy ny adala manary lamba. Le manary lamba reny zany efa any amin'ny trouble psychotique mihitsy izay fikorotana ao anatin'ny ati-dohany sy ny olombelona izay tsy ao anatin'ireny no le dona isan-karazany sy le sedra isan-karazany ny ainana teo amin'ny fiainany no mahatonga anazy mikorotana. Efa maro ireo mpitsabo afaka mandray tanana sy manampy ny tsirairay isorohana ny fikorotanana ara-tsaina. Ilaina izy ireny indrindra manoloana izao rotorotom-piainana izao. Efa misy eto Madagasikara ireo karazana mpisehatra rehetrarehetra amin'ny lafin'ny fahasalaman'ny saina, any hoe ny psikiatra, neuropsikiatra, pédopsikiatra, fa ankoatran'ny dokotera mazava ho azy misy anay psikologa ihany koa mpanohana ara-tsaina. Koa efa manomboka misy indrindrindrindra ao anatin'ny tambazotra ny karazana vondron'olona izay miasa ao anatin'ny sehatry ny fahasalaman'ny saina izay miezaky ny mampafantatra ary izay ny ao anatin'ny hoe prévention fisorohana kolona ny fahasalaman'ny saina satria maneran-tany mihitsy ny toe-javatra hoe miakatra ambony be ny facteur de stress isan-karazany amin'ny fiainana dia samy miezaka daholo ny maneran-tany mitady fisorohana. Ny fahasalaman'ny saina dia tsy mikasika an'izay marary saina ihany fa mikasika ny olombelona rehetrarehetra ary tokony mihitsy ho raisin'ny olombelona tsirairay rehetrarehetra an-tanana ny fikarakarany fahasalaman'ny saina. Izay fiatombohana fisokafana amin'izay hevitra izay fotsiny dia efa fisorohana lehibe anankiray. Vaovao avy any Mahajanga miasimba hatrany amin'izao fotoana izao ny kianjaram-piamananjara ao Mahajanga faharitriboany. Anton'izany ny tsify sy ny fikarakarana sy ny fanamboarana atao amin'ity kianja izay naorina ialan'ny tanora voly indrindra fa ireo mpity baolina kitra ity. Raha voasikajy tao anatin'ireo kianja azo nandraisana lalao iraisam-pirenena izany tany aloha efa tsy misy jerena intsony amin'izao fotoana izao. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Potika sy simba tanteraka amin'izao fotoana izao ny kianjaram-piamananjara izay any fananana tokana ho mpilalao tanora baolina eto Mahajanga voalohany. 12 taona ty aoriny dia simba tanteraka ity kianja ity raha ohatra ka tany amin'ny taona 22 no nahavitany tany fitondrana Flora Valomanana. Ny 3 volana mars 22 no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ity kianja ity nefa dia zao ny hafarany tsy misy fikarakarana na ny mpitondram-panjakana ara dia tsy mijerana izany kianja izany. Mahakasika ny terrain eto Mahajanga fahitako anazy efa tokony hisotro. Anisan'ny terrain sentetika voalohany teto Madagasikara izy io ary izy ny terrain ratsy indrindra eto Madagasikara raha izao. Dia izay tanora mangataka fanaovana kianja mba ahafahanay mampitombo ny traikefanananay sy ny teknika izay ikosananay eto. Ankoatra ny fanambana izay nakana apahany ity kianja ity nanovana ny seminazy dia tsy azo nanovana lalao iraisam-pirenena intsony ity kianja ity ankehitriny raha ohatra ka natao izany tany aloha. Ny laza reto tanora reto fa efa nisy fampiresana tamin'ny tompon'andraikitra nefa dia hatramin'izao tsy misy valiny izany fampiresana izany. Dinika tamin'ny tompon'andraikitra efa nisy ihany taloha efa nisy 3 volana teo izay ny tompon'andraikitra nisy nijery teo hoe jerijery foana zany reo mantsaka tena namboatra sa zany tokoa ve zany natao hoe mitindro ny tanora raha tsy aivona nefa dia tato anto dia mirona amin'ny zava-mahadomelona sy ny famakian-trano ary fangalarana ny tanora ta Mahajanga amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny toerana azy lalaovana baolina na anaovana fanatanjahantena satria na izy lafo na izy simba tahaka izao. Manahoana raha ny hoavin'ny tanora ta Mahajanga raha izay no resahana.
Fa trano manodidina ny 500 no ravahan'ny afo tanteraka tao mahafasa centre tany farafangana omaly tokony tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Araka ny loharanom-bavao dia nainga tamina tranona mpianatra iray ny firetana ka nitatra tamin'ireo trano teo amin'ny manodidina. Vokany maitsy nisy azo niraisina ny 70 ny fananan'ireo mponina tao amin'ity tanàna ny arambona ity. Vinavinaina ho 740 ireo traboina vokatry ity aitrano Goavambe ity. Nafindra tamina efitrano tsekoly Vonjimaika moa ny ankamaroan'ireo traboina amin'izao fotoana izao mandra-pahitana vahaolana ho azy ireo. Vaovao ny fanatanjahantena dia fanatanjahantena iray misonitra tsikelikely eto amintsika ny tennis de table. Nisy ny tetikasa izay nentina ampandrosoana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny arahana tamin'ny région Bretagne ka nahafany ONG Pinga pour tous ny zarany traikefa tamin'ireo zaza sy ny ankizy malagasy avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Fampandrosoana lovainjafy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Io ny tanjona goavana napetraka tamin'ny fanampian'ny région Bretagne eto amintsika ny ONG Ping pour tous. Io fifanarahana io dia nahafahan'ny mpilalao malagasy miisa 4 miangaly ity taranja ity nanao fiofanana tany ivelany nampitombotraikefa. Ankoatr'izay dia nisy koa ny fifampizarana sy fampianarana ireo ankizy tanora maro teny anivon'ny fokontany maro teto an-drenivohitra. Tafiditra ao anatin'izany ny ady atao amin'ny firaisana ranofo aloloatra. Ohatra amin'ireo fidinana ifotony ny fizarana eny anivon'ny toerana misy ireo olona manana fahasembanana, ny tsy manana ray aman-dreny sy ny eny anivon'ny toeram-pamonjana. Ny tombony anay moa zany dia izay hoe afaka mizara ny fahalalana izay azonay tany Unipon koa hoe afaka mifandray amin'ny ankizy be da be izay ao amin'ny éducation, santé, sy inclusion hoe afahanay manampy ho an'izay ankizy te hisitraka ny activité sady mba te hampafantatra ny tennis de table koa eto Madagasikara eto Antananarivo moa zany aloha zao ny ao anaty projet dia tsy dia sarotra loatra fa ao anatin'ny sport zany ny taritana ny hoe tena fifanantonana eo amin'ilay samy olona ao anatin'ny sport ifandraisanay, fampiresanay tsy mifidy hoe angezana olona normal sy olona handikape fa natao andretrarehetra mihitsy ny azontsika lalaovina na ao anaty trano na eny amin'ny toerana na eny ivelany ary. Sady ny tennis de table tsy voatery hoe lasa professionnel be fa ilayntsika koa mivatantsika mitovy amin'ny sport rehetrarehetra ihany hoe rehefa mba manao activité kely ianao zany dia mba tsaratsara kokoa fahasalamanao amin'izay fotoana izay. Naharitra herintaona ny tetikasa izay niarahana tamin'ny région Bretagne ny 20 Oktobra 2022 no nataony ny fifanarahana na ahafahana nanosika ireo tanora mpisehatra amin'ny tennis de table. Tsy fanavakavahana, sosialy, fanabeazana, fahasalamana, ireo no sehatra ny fatoan'ny fifampizarana niarahana tamin'ny ONG Ping pour tous ka nahitana foto-drafitrasa miisa 12 napetraka ahafahana amin'ny lalao tennis de table. 10 eo izy ireo ankehitriny mpikambana ao amin'ny Ping pour tous nanamafy ny filoha-lefitry ny GSVTT fa manana ho avy ny tanora malagasy hampandrosoana ny fanatanjahantena rahampitso. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ataorian'ny minisitry ny atany sy ny minisitry ny vola dia nametra-pialana tsy ho praiminisitra britanika intsony ihany koa Liz Truss. Androany no nandraisany izany fanampan-kevitra izany. Enina herinandro izy no nitarika ny governemanta britanika izao nametra-pialana androany izao. Mialy rarinombana Mateo Prince. Hevitra amby 70 andro taoriana nendrena azy ho praiminisitra britanika nametra-pialana androany Liz Truss. Tsy izy ihany fa efa nametra-pialana ihany koa ny ministry ny atitandy ary ny ministry ny vola tao anaty governemanta notariany andro vitsy lasa izay. Manoloana ireo mpikambana ao amin'ny Downing Street no nanambara-paheby maso ny fametra-pialana ny tenany ary nanampy fa tsy afaka ny hamitatra amin'ny farany fotoam-piasana nanendrena azy. Isy noho izany fifidianana amin'ny herinandro izao ijerena izay mety handimby azy. Liz Truss izay fotoam-piasana indrindra teo amin'ny tantaran'ny Royaume-Uni. Noho ny zava-mitranga moa abetsaka no miayay indrindra ireo olom-boafidy britanika ny amin'izay mety ho tena politikan'ny governemanta indrindra momba ny fifindra-monina sy ny famahana ireo olana ara-tsosialy. Araka ny fitsapa-kevitra nataon'ny YouGov kosa, britanika iray amin'ny 10 ihany no nanana hevitra tsara momba ny Liz Truss.
fa mivoaka trano marina mikasika ireo fitaovana nampiasain'ny Rosia tamin'ny fanafiana any Ukraine. Fantatra fa Iran no namantsy drone amin'ny tapiadina nampiasain'izy ireo tamin'izany. Na dia nandany fiampanganaza ireto farany dia niditra antsihatra ary samy nanaiky ny anasazy any Iran iray ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona Europeana. Mbola imialy rarombana sy Mathieu Prince atrany. Ny fanaiky ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny vondrona Europeana fanasazy any Iran indray manoloana ny famatsiany ity farany drone amin'ny tapiadina any Rosia tamin'ny adina taona tany Ukraine. Ankoatra izay dia naneho ny fahavononany alitatra ny sazy ho an'ireo sampana iraniana efatra hafa izay tafiditra tao anaty lisitra sazy teo aloha ihany koa ny vondrona Europeana. Nandahatra amin'ny farany fiampangana azy Rosia sy Iran ary nilaza fa tsy misy pirofo ny fiampangana azy ireo. Ny fampiaro ary nilaza ireto farany fa tany Rosia avokoa no namboarina ireo fitaovana ireo. Tsy vitan'izany fa mbola nandrahona sekretera jeneraly ny firenena mikambana ihany koa i Rosia. Nilaza ny chancelier allemand Olaf Scholz fa nitetikady sy ny famelezan'ny Rosia ny Ukraine dia manamafy ny fahavononana sy ny faharetan'ireo mpiara-miombona antoka aminy. Nanamafy ihany koa ity farany fa ny filana rabolan'ny Kiev rehetra hatramin'ny farany ity taona ity dia efa saika voarakotra avokoa araka ny fanapahan-kevitra ny vondrona Europeana sy ny G7. Ankoatra izay dia miomana ny ametra ny fanjifana angovo mba hiatrehana ny fahapotehan'ny fotodrafitrasa ao aminy rehefa manakaiky ny ririnina ihany koa i Ukraine. Mbola nitohatra amin'ny malalaroby mantsy ny fanafiana sy ny daroka bomba nataon'ny Rosia ny Ukraine ka anisan'ny lasibra tamin'izany ny renivohitra. Araka ny lahateny ny Maleriva dia nilaza ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky fa nahatifitra drone iraniana araka amby 20 ny tafika Ukrainiana. Tao anatin'izany koa anefa dia goavana ny fahasimbana fotodrafitrasa tao amin'ity firenena ity. Ny antsony Ukrainiana moa izy mba hametra ny fanjifana herinaratra manomboka androany alakamisy maraina. Noraisin'izy ireo izany fanapahan-kevitra izany mba hiomanana ny zavatra mety hitranga rehefa manakaiky ny ririnina. Tahaka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina arain'ny fandarana Global News ireo no fandarana arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho na ny film mitondra ny lohateny hoe Invasion. Ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma.